niaran'ny fampidinika tamin'ny be ny tanàna laloravaromanana sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky ary ny délégué ny boriboritany enina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny tompona ndraikitry ny JK Andriamatoa Ideuki Sasaki niaraka amin'ny délégationna mitariny antony fiaonana ny fandiniana akaiky ilay tetikasa ametrahana ny drafim-panajariana hanazarana ny tanàna no mafisy ny be ny tanàna laloravaromanana fa azo atao tsara ny mampandroso ny tanàna dia misy aza ny sakatsakana ampiary ny fitonanana amin'ny commune Antananarivo renivohitra raha tsy resaka afa-tsy ny subvention sy ny fera fotsiny isika na ny manolo W eny amin'ny sekoly fianarana aza tsy azo atao intsony navohitra ny délégué ny boriboritany avokoa zay tena asa maika sy ilaina eny fotiny ka ilana fiara-miasa amin'ny JK rizarera teo vonina amin'izany araka ny fahitany Andriamatoa Ideuki Sasaki azy fiaonana manokana moa zany fiaonana androany tsy voalohany no nanaovana zao fiaonana ohatran'izao zany tamin'ny madame le maire sy ny mpiara-miasa aminy fa ny fivoriana androany zany dia fiainona manokana an'ireo le vina famparosoana zay eritreretin'ny madame le maire sy ireo le solitenan'ny boriboritany enina eto anatin'ny communan'ny Antananarivo renivohitra ny nona atao anatin'izany ina ny vinavinan'izy ireo ny amin'ny resaka famparosoana sy ny asa maika zay eritreretina ho atao anatin'ireny le boriboritany ireny sy ao anatin'ny commune moa zany le tetikasa moa zany dia tetikasa famoana volana ny drafim-panajariana ho an'ny commune urbaine n'Antananarivo sy manodidina azy dia amin'ny faran'ny taona 2024 zany mieritreretina ho vita izay drafim-panajariana izay fa mandeha dingana moa zany le fanao zareo le fanadiadiana amin'izay le famoana volana le drafim-panajariana izay efa 9 volana zay ny lasa tao anatin'ny tetikasa ary tao anatin'izay le 9 volana zay zany dia nijery ny zava-misy tao anatin'ny tanàna n'Antananarivo sy manodidina azy izy dia mandeha tsikelikely arak'izay le tetikasa mandra-pahatonga ny fahataperany amin'ny taona 2024 nao mafisy ny be ny tanàna laloravaromanana fa mila mahita zavabita ny tenany mandritra ny fepitaonina iasany satria izany no fanampy nataony tamin'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra